La 4G Batelma vous présente Nivava. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manultra anao ny fampalalam-baovao. Ny faran'andro any fikaonandolo lehibe fotony fanatanterana ireo asaviana fampandrotrona any amin'ny faritra atsimo izay nitotosaina atao taolaniaro tetika samary no tanterana any an-toerana araky ny nivoatra nandritra izany. Vinavinaina apetraka any amin'ny faritra atsimo tetika sagoliny sidy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana amin'ny tany sy ny asa vaventy iarahana miasa amin'ny ministera lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Ny volana septambra izao ny atomboka ny travaux d'études makasika izany. Taorian'ny feo mandeha makasika ny fiverenana fiangonana Jesosy mamonjy misokatra androany. Pinomano no tonga ny ambina ny foibe toerana teny Akorondrano. Nisy ny lanja sora-baventy milaza fa tsy tokony ampifangaroana ny raharaham-piangonana sy ny resaka politika. Nisy andian'olona ihany koa nitakiny anarana sora-baventy misy ny anaran'ny solombavambahoaka voatonontonona ka ny afara tamin'ny fifandonana izany. Tafiditra zalaharana faharoa amin'ireo firenena roapolo mandray anjara tamin'ny hira fifaninanana iadina amin'ny Covid-19 i Madagasikara amin'ny alalan'ny hira izay noforoan'ny Larry Priska. Nasongadina tao anatin'ny zaiky ny CVO sy ny mamalagasy hoy izy. Maresaka iraisam-pirenena nototosaina androany tany Royaume-Uni ny andro faharoa amin'ny fihaonan'ireo firenena mikambana ao anatin'ny G7 atepoka noresana nandritra izany ny fanariana ara-toekarena noho ny valina retina Covid-19. Ny andidin'ireo vetra. Finaritra tompoko lasy eto boavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao amin'ny tanky fomba fiasa sy lalan-tsaina vaovao ny fanarenana ny firenena miatraika mivoka-dratsy izay nateraky ny valinaretina Covid-19 ho ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara. Entanina manokana amin'izany ireo tanora izay misedra olana goavana noho ny tsy fisian'ny asa ankehitriny. Ny andidizay izay teny Gaëtan Andreatsilavo. Hatramin'ny taona 2020 nampirongatra ny valanaretina Covid-19, olana maro no sedrain'ny firenena tsirairay avy, indrindra ny eto Madagasikara, amin'ny lafiny sosialy, fahasalamana, toe-karena sy fandriampahalemana. Ankoatr'ireo sehatra miantraika mivantana amin'ny tsy fahafana mivezivezy sy mifandray amin'ny firenen-kafa, isan'ny mitondra faisana ny tanora, indrindra ireo navita fianarana. Tsy mahita asa, very asa ireo nitsikiny vita nakasendra voaray, tena anivon'ireo orinasa isan-karazany. Ny taona 2020, raha ny taremarika voaray teo anivon'ny BIT na ny Bureau International du Travail, manodidina ny 4 tapitrisa ireo tsy anasa, ary tsy mitsaha mitombo zany amin'izao fotoana. Tsy mifandanja ny tolotra sy ny tanady. Ambony lavitra kokoa no ny asa miforona, ny isan'ireo tanora vonona, irosa ao anatin'ny sehatry ny asa, ampiroborobo ny toe-karena malagasy. Raha ny loharano vaovao hatrany, manodidina ny 5 hetsy isan-taona ireo olona miditra amin'ny sehatry ny asa eto amintsika. Vokany, lasa mirona amin'ny fanaovana asan-tselika, izay tsy ara-dalàna ny ankamaroan'izy ireny. Tsy mahagaga ohatra raha mitombo ny fanaovana taxi moto, mivarotra ny anaty-tambazotra tserasera, mivarobarotra etsero, mandrafitra, manera, manjaitra sy ny maro hafa. Ankoatra ireo tonga saina, mezaka miroso amin'ny asan-tselika, maro ireo mivary lavo amin'ny zava-matomelona sy ny fisotroana, ny fihetsika mamoafady sy ny sisa. Antony mampirongatra ny tsy fandriampahalemana, mitombo ny tany ireo mitondra ny voka tsy nirina, ny fisolokiana, fanendahana sy tomahery. Amin'ny ankapobeny, tsy afaka mifanometsiny, iraisan'ny rehetra ny fahasairanana nateraky ny valanaretina. Isan'ny tanjona napetraky ny filoha, ny famoronana sy fanomezana asa ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny fametrahana foto-drafitr'asa maro. Efa manomboka ahita taratra zany ankehitriny, raha tsy ilaza fa tsy nitetika asa fiarina, ny tosika ara-panatanjahantena, ny titre vert sy ny maro hafa. Arenina ny lesoka rehetra hoy ny filoha, raha nanokatra ny fikaonandolo lehibe ifotony anatanterana ireo asa vampandrosoana maharitra ny Atsimon'ny Nosy.
mitaky fomba fiasa sy lalan-tsaina vaovao ny fanarenana izany raha ny nambaran'ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara hatrany. Miainga amin'ny ezaka sy ny fomba fitery vaovao ataony tsirairay araka izany no ampahomby ny tetikasa rehetra ka hanalan'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahasairanana. Vinavinaina apetraka amin'ny faritra atsimo tetikasa Green City amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy iarahana miasa amin'ny ministera lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Ny volana septambra izao ny anomboka ny travaux d'études mahakasika izany. Michel Arnarjoana. Mizara roa mazava tsara ny tetikasa fanatsarana entin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy aty amin'ny faritra atsimo. Ao ny fanamboarana ny lalam-pirenena miisa 3, fa ao ihany koa ny fananganana ny tetikasa Green City, tetikasa iaraha-miasa amin'ny ministera lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Aina ny manangana fotodrafitrasa ao anatin'ny politika mpanjakana eto taonaniavo mikasika ny logements sociaux fa indrindra ihany koa tanàna ahafahana mamorona asa ho an'ny tanora satria fa isy ny fampianarana eto satria misy ny université zao tsangana eto fa misy ihany koa araka ilay voalazako teo le resaka connectivité zay tafiditra ao anatin'ny projet lalandreo zany hoe azo heverina tsara ary natanterahana ny fanaetsona ny olona anangana orinasa ohatran'ireny call center reny na koa resaka traitement informatique maro samihafa eto taolaniavo satria ny support technique amin'izany efa misy eto tanàna ny taolaniavo izay tafiditra ao anatin'ny lefitra Green City io ary no fisiny fahafahantsika mampiasa angovo maro samihafa zay tsy voatery ilana carburant na gasoil dia mety vaholana ampiodina ny tanàna io. Zay ny vina ao anatin'io tanàna vaovao ary mandrina ny miaro ny tontolo iainan'io zay isany mety tsy voatery teo fa isany tokony tosika lehibe amin'ity faritra atsimo ity dia ny resaka fizahan-tany ary tokony arovana ny tontolo iainana, arovana ny tany mba ahafahana mamerina indray ireo mpizahan-tany aty amin'ny faritra aty. Logement miisa 200 no atsangana amin'izany ny fanazavana. Amin'ny ankapobeny, vola mitentina 30 tapitrisa dolara no entina manatanteraka ny Green City, ary 3 tapitrisa dolara ho an'ny logement miisa 200 ary 1 miliara dolara ho an'ny sehatry ny fananantany amin'ny fanomezana titra miisa 540 amin'ny distrika miisa 7. Ny volana septambra izao no anomboka ny travaux d'études mikasika izany raha toka any amin'ny volana martsa 2024 ny fanombohan'ny asa. Etsy ankilan'izay, ankoatra ny tetikasa Green City, ny fanamboarana ny lalam-pirenena miisa 3 izany hoe ny RN13, RN12A ary ny RN10 ihany koa no isany mamaritra ny asa laharam-pameana aty amin'ny faritra atsimo. Mikasika ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo ny RNT12A dia amin'ny oktobra zao ihany koa manomboka ny ampahany amin'ilay lalana zay elalela ny taolaniavo any an-drano amin'ny fanamboarana nyreo tetezana ny ebakika sy ny manambondro ho antsika zay mampiasa ny lalana iny dia ireo lalan'ireo ireo tetezan'ireo anisan'ny lava indrindra fa ny ireo zany namboana fanamboarana azy. Ny ambiny amin'ny fanamboarana moa dia araka ny voalaza teo azo ny famatsim-bola ny titontia dia mitoy amin'izay ihany zany hoe tsy mitsahatra zany fanamboarana ny RNT12A io raha tsy tapitra daholo ny fanatanteran'ny fananganana nyreo tetezana folo zay sy ny lalana mampitoy any Vangaindrano sy taolaniavo. Mikasika ny lalam-pirenena fahafolo dia ny vinavinaina manomboka any amin'ny volana May 2024 ny fanaovana tara ny lalana miala eo Andranovoly mandeha Ampany. Nanamafy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy fa fanamboaran-dalana miteraka fivoarana, fanovana sy asa no tanterana aty amin'ny faritra atsimo. Ireo lalan'ireo dia miaraka amin'ny fanamboarana azy napetraka ny fananan'ny olona araka ny teny frantsay hoe connectivité. Zany hoe tsy maintsy
manaraka an'ireo lalan'ireo dia tsy tokony tapaka intsony ny fifandraisan-davitra. Ny antony dia ireo mpamokatra izay mampiasa ny lalana nyliana ny tatsaha dia tokony hanana an'ireo vaovao ary indrindra ahafantatra ny fizotry ny fivoarany tsena iraisam-pirenena. Ary ny farany dia nametrakantsika politika pirenena mikasika ny amin'ny teny frantsay multimodalité. Izany hoe amin'ireo tetikasa natao hanamboaran-dalan'ireo dia misy ihany koa fanampiana ny lafiny transport fitaterana amin'ny ankapobeny. Nampiana arak'izany mandray anjara ao amin'ireo tetikasa ho atao ireo ny fanamboarana ny seranatsambo ny Tolaniaro sy ny seranatsambo ny Juliara. Izay rehetrarehetra izay miampy ireo fampifantarana ny lalam-barotra rehetrarehetra milazana fa misy vina vaovao napetraky ny fanjakana mikasika an'ilay fanamboaran-dalana aty atsimo. Tsy aivina fa fitantena ara-tsakafo, fandriampahalemana sy fanatsarana ny fitan'ny tanàna amin'ny ankapobeny no isan'ny antony hanamboarana ireo lalam-pirenena aty amin'ny faritra atsimo. Tetikasa miisa fito momba ny fanatsarana ny fahazahoan'ny mponina rano fisotro madio no apetraka amin'ny faritra Androy sy faritra Anosy. Roa amin'izay no sokajiana ho tetikasa foezaka misy larana Arjona. 9,700 mponina any amin'ny faritra Androy no misitraka rano fisotro madio raha toka 9,700 ny any amin'ny faritra Anosy. Velirano faharoa ny filohan'ny Repoblika ny rano ho any rehetra. Tetikasa miisa fito no apetraka aty amin'ny faritra atsimo entina manarina izany. Roa amin'izy ireo no sokajiana ho tetikasa foezaka. Tetikasa anankiroa izay tena mitondra an'izay fanovana aty amin'ny faritra atsimo izay. Tsy izany fa ny tetikasa izay hitaritana ny renirano ny efa izay mandalo Amboasary ary tonga any Rovombe. Tsy izany fa ny fametrahana lavadrano na forage agrodébit izay hitondra makany amin'ny fanatsarana ny fambolena ao anatin'izay tsy janona amin'ny rano fisotro madio isika fotsiny itsika fa rano entina ampandrosoana sy ampiroboroboana ny fambolena, ny fiompiana ary ny indostria izany. Amin'ny ankapobeny, tahaka izao ny andinindininy izay tetikasa izay raha ny fanazavan'ny ministry ny rano, fidiovana ary ny fanadiovana. Raha amin'ny fazy voalohany dia misy ny ahafahana maka rano aotra faingo 4 metatra kuba isaky ny seconde izay afaka anondrahana lemaka eo amin'ny 2,000 hektara eo. Ny halavan'ny fantsona dia eo amin'ny 420 kilometatra eo. Ary izany dia ahafahana koa manao an'ilay atao hoe jardin potager na 80 hektara isaky ny tanàna izay andalovan'ny fantsona izay eo amin'ny tanàna 80 eo amin'ny 20 tapitrisa dolara ny andiany voalohany. Ny andiany faharoa kosa dia izay afaka manondraka lemaka 4 sy 1 hetsy hektara ary isy ny fantsona izay mihoatra ny 800 ao anatin'izay. Mikasika ny fametrahana ny forage agrodébit ho captage sans écoulement kosa indray izay mila herinaratra avy amin'ny masoandro, izany hoe fiara-miasa amin'ny ministerany angovo. Raha ny antotanisa ho an'ireo tetikasa miisa roa ireo, ho an'ny andiany voalohany teti-bola 2,30 tapitrisa dolara no ilaina, raha toka 500 tapitrisa dolara no ilaina amin'ny fametrahana ireo lavadrano. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana misehatra maro any amin'ny faritra atsimo. Fantatra fa ho ampidinina ny saran'ny kilowattheure ny jiro any amin'ny faritra Androy sy faritra Anosy. Tosika izay entina mampandrosan'ny faritra fanampanazavana. Fa alohan'ny faran'ny taona 2024 ty taona ity zany dia tsy hisy tsony ny chef le district eto amin'ny faritra Androy sy eto amin'ny faritra Anosy izay tsy handeha 420 isan'andro ny jiro zany. Manaraka izany dia fantatritsika ihany koa fa irosy zany ny orinasantsika Jirama
amin'ny fametrahana n'ilay atao hoe péréquation tarifaire. Inona moa ny dikan'izany? Rehefa jerena zao eto amin'ny faritra Androsy Anosy dia 5,700 ariary ny vidin'ny kilowattheure iray. Nefa any Antananarivo zany dia 7,300 ariary monja ny vidin'io kilowattheure io, zany hoe mihoatra ny avroa ny vidin'ny jiro aty Androy sy aty Anosy. Dia amin'ny alalan'ny fametrahana ny péréquation tarifaire zay anomboka atsoatsy zany dia hidina zany ny vidin'ny jiro aty amin'ny faritra Androy sy aty amin'ny faritra Anosy. Taorinan'ny feo mandeha mahakasika ny fiverenan'ny fiangonana Jesosy mamonjy misokatra androany, mpino maro no tonga niambina ny fobe toerana ateny Akorondrano. Nisy ny lanja sora-baventy nilaza fa tsy tokony ampifangaroana ny raharaham-piangonana sy ny resaka politika. Nisy andian'olona mitaky ihany koa analana sora-baventy, nisy ny anaran'ny solombavamboaka voatontonona ka nefara tamin'ny fifandonana izany. Ivy Richard. Nambolana tsy savorivory tanteraka aza ny fiangonana Jesosy mamonjy taorian'ny olana nateraka ny fividianana ny filakevim-pitantanana ny volana febroary 2020. Androany fotoana no farita ampitandrina avy amin'ny ankilany iverena fotoan'ny mpivavahana eny amin'ny fobe toerana Ankorondrano. Raha ny zava-nisy nanomboka tamin'ny 7 maraina ny tonga tsy kelikely ny mpino. Ny ankamaroan'izy ireo izay mitaky ny anajana ny rafitra sy ny sata amin'ny feny fiangonana mialohany anokafana azy. Tsy izahay mpino mihitsy zany no hoe misakana ny fisokafan'ny fiangonana. Zay natongavan'ireo vahoakan'Andriamanitra maro be ireo ny isokafan'ny fiangonana. Fa kosa mba misy fifampirarahana, fifampidiniana matotra araky ny instruction permanente lazain'ny préfet de police hoe aoriana ny fifampidiniana. Misy anefa tsy te hanaraka an'izay fifampidiniana zay dia mandefa olona anelanelana. Ity nefany dia raharaham-piangonana fiangonana Jesosy mamonjy mahadiodio mangarahara. Saika mpino tsy mankasitraka ny mety ho fanokafana amboletra ny fiangonana arak'izany no tazana teny Antoerana. Nisy ny filanjana sora-baventy milaza mazava ny tsy tokony ampifangaroana ny raharaham-piangonana amin'ny resaka politika. Lamina ny teny Antoerana hatreo ary namafisy ny mpitandrana fa tsy mbola hisy ny fisokafana raha tsy misy ny fifambidiniana. Nisy feo tokoa zany fa saingy atreto aloha na ny préfet de police na ny intérieur dia tsy mahafantatra an'izany zavatra zany ary tsy misy ny fisokafana. Ny antony atongavan'ireto mpino maro be reto dia noho ny fandrenesana ny feona elin-jareo fa amin'ny 12 juin dia hisokatra amin'ny fiangonana ka dia tonga eto izy ireo anara-maso mba hiaro hitandrina satria tsisy fanarahana vita ny amin'izany teo amin'ny filakevim-pitondrana 7 lahy. Nroso tamin'ny fametrahana ny sora-baventy teo anolohan'ny vavahadin'ny fiangonana ny mpino avy eo. Oravitsy taorian'izay andian'olona nilaza ho mpiara-miasa akaiky ny solombavam-bahoaka voatonona ho mijabaka amin'ity raharaham-piangonana ity araka ny hita anatin'ny sora-baventy ny tonga nanaly izany. Nandritra izany no nitrangan'ny fikasihan-tanana sy ny maro hafa araka ny fanazavana. Zay moa teo amin'ilay gerity io, geritana gardien io, dia nongotany zareo ilay banderole dia misy manongotra ilay banderole dia tonga dia mivoaka. Dia ny banderole anankiray efa lasany zareo tanaty tomobile. Dia ilay anankiray koa mbola saika hongotana. Dia ilay anankiray saika hongotana iny no sitomoko. Dia avy ilay anankiroa vavy moa no nantifitra totondry anaty eo. Misy roa vavy nitifitra totondry anaty eo. Dia fampisitona tamin'ilay banderole izay. Dia tonga moa ilay polisy avy eo. Vehivavy anankiroa manao pataloha reny mivoaka avy ao anaty tomobile. Mpitandro ny filaminana maro no tonga nandamina ny toetra rà. Ny fihezana ny filaminana sy analavirana ny endrika fifamonoana toy ny efa nitranga teny Antoerana no tanjony. Raha isan'ny nangatandro andian'olona tonga teny Antoerana ny sora-baventy misy ny anaran'ny solombavam-bahoaka voalaza ho mijabaka ny tiraraha ity. Mbola raikitra ny fifampiresahana mom'izany hatramin'ny fotoana ny alana teny Antoerana tamin'ny 10 Morariva. Andrasany ary ho taterina eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany arak'izany ny ho toin'izay. Tsy mankasitraka ny fidiran'ny mpandraraha vahiny mikasa anangana hotely goavana ao Nosakaty ny mponina any Antoerana. Isan'ny mahasarotiny azy ireo no mety fahasimban'ny zavaboary izay antom-piveloman'ny mponina Ivy Richard. Nampiaka-peo manoloana ny feo mandeha mahakasika ny fisiana mpandraraha vahiny
mikasanangana hotely goavana ny antoerana ny mponina ao Nosy Sakaty ao andrefa Nosy-be. Ezaka nataon'ny fokon'olona no nikolona nosy sy ny zavaboary ao amin'ny adrizay ka antony anoherany karazana tetikasa mifanipaka amin'izany. Manomboka hipody Nosy Mahitso Nosy Sakatia. Noho ny ino ezaka ataon'ny fokon'olo ato Sakatia magnano fambolengazo isan-taogno miaro ariagna an-dranomasy ao ke mba miangavy zahay aminareo manampahefagna nosy ne tsara ty mba tsy hirobatigna ampidirigna investisseur andeha anaovagna hôtel grand standing international zay fa tsy hifagnaraka aminay. Oka mba janonanareo nosy karaha ty réserve naturelle Nosy Sakatia karaha ataontsika amin'ny Lokobe satria amin'ny changement climatique io gaz à effet de serre io zegny tegna mampanonga hafanagna amin'ny tany. Tombony ho an'ny Nosy Sakaty ny fananany zava-maniry sy biby mahasarika mpizahan tany maro. Eo ihany koa ny hatsaran'ity torapasika amin'ny revo 5 kilometatra izay kasain'ny mpandrara vahiny ampiasaina ity. Ny tandrona ny zavaboary ao an-toerana arak'izany no antony fanoherana. Remarque araiky fambarako eto tsisy vahoaka ny Sakatia, tsisy olo ponigny Sakatia nazony coronavirus na araiky. Orika agnatin'ny taogno aroe zay niady amin'ny coronavirus ty eran'izao tontolo izao. Nosy Sakatia afaka midera-tegna tsisy olo araiky nazony coronavirus. Ino antony? Antony zay miaro tontolo iainanay, miaro zavaboary aminay ato. Zavaboarinay koa miaro zahay. Ke miangavy zahay tsy kenay ny androbatigna zavaboary misy aminay ato sy fotom-piaignanay, fototro fivelomagnanay. Mba hajanonanareo karaha ty, ataovanareo réserve, deuxième réserve naturelle forestière Nosy be, Nosy Sakatia karaha ataon'ny Lokobe io koa. Zay fiangaviagna ary zay miavitra. Efa maro ny hetsika fanairana nataon'ny mponina ampisehoana ny fanoheran'ny tetikasa. Vahoaka maro izay mivelona amin'ny fanjonona sy ny fizahantany ihany koa no very asa sy fivelomana raha miroso ny tetikasa. Isan'ny tondra faisana goavana anatin'izany ny ao amin'ny fokotany Ampasindava sy Sakaty ka antony angatahany izy ireo ny fanaraha-maso akaiky ny zava-misy any an-toerana. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny kianjan'ny Bare. Eo ihany koa momba ny fifaninanana ira COVID-19 rehefa avy eo ary. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Azafady kely ange ferizany manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadim-bolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainona ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimbo tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy. Kafisy baolina kitra miaraka amin'ny UEFA Euro 2020. Araroto fa ny décodeur miaraka amin'ny abonnement Evasion ray volana dia 5,5 ariary. Les bouquets Canal Plus. Ny karaha mitolotra ambony kokoa. Mazora chaîne-nao amin'ny Evasion Plus natao Canal Plus mandritra ny ray volana rehefa manao ré-abonnement ambony bouquet mahazatra anao. Les bouquets Canal Plus.
of chocolate. La fête nationale brille de mille feux chez Batimax. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. 5 à 70% dans nos magasins Andjar et Tsaralalan. Pour tout achat supérieur à 2 millions d'ariages, une boîte de masques offerte. Des goodies pour tout achat en ligne de plus de 300 000 ariages. Ce n'est pas tout. 10 bons d'achat de 800 000 ariages à gagner. Rendez-vous dans nos magasins et sur notre site web www.batimax-mada.com. Tirage le 1er juillet à 12h. Batimax, la qualité au meilleur prix. miditra ny tapany faharoany vaovao isika noraisina ara-teknika androany ampahany asa amin'ny aikanjan'ny bare vonina amin'ny fandraisana ny fankalazana ny fetin'ny fiverenan'ny fahaleovantena ny 9 jona izao ny kianja raha toa ka misy ny fanapa-kevitra anatotosana zany eny an-toerana nambaran'ny tompona andraikitra ihany koa fa afaka handray lalao ny kianja manomboka ny volana septambra 20 sy 2 miantarandriana ampahany asa eto amin'ny kianjany Barea tafiditra amin'ny zone A ireo amin'izao fotoana izao 700 ny fahavitany fotodrafitrasa amin'izany no vita ho an'ny tribune ohatra isan'ny vita tanteraka ny fametrahana ny seza hipetrahany mpijery ny any amin'ny rihana ambany ihany koa dia efa vita avokoa ireo efitrefitra ilaina ho an'ny mpilalao sy ny maro hafa. Vita daholo ny rafitra tena lehibe ilaina amin'ilay stade afa-tsy ny haingo vy izay ngezabe mo amin'ny gradin vaovao iny zany ny 40% najanona mihitsy le izy mba isiany fanomanana amin'ny 26 raha ohatra ka hoe ilaina ny fampiasana an'ilay stade fametrahana ny seza vita alohan'ny 26 zany ilay 40 000 seza rehetrarehetra 21 juin zao mba ahafahana mandray an'izay vita tanteraka ireo vita koa ny jiro ny zona rehetra mandeha daholo ny resantsika na ny jiro atao anatiny na ny jiro ivelany na ilay jiro maro loko izay ahafahana manao animation any masina. Toilette misy toilette efatra ngezabe any ivelany ho an'ny public hitantsika mandeha io a raison d'être olona 26 misy koa ny toilette anatiny na toeram-pivoahana zany amin'ny vodingana rihana voalohany aty amin'ny tribune dia aussi koa ny amin'ny rihana voalohany any amin'ny gradin fa 26 zany dia ny ato anatin'ny tribune no efa fonctionnel na afaka mandeha fa ny any amin'ny gradin toilette anatiny mbola tsy afaka mampiasaintsika fa ny ivelany anankefatra dia azo ampiasaina. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny kianja Barea natao laharam-pameana amin'ny fanamboarana ny fametrahana fepetra rehetra hisorohana ny loza mety hitranga tahaka ny tany aloha. Ilay gazon naturel izay natantsika hitanareo hoe fa mitsiry izy io naverina satria ilay atao dia vonjomaika saika andraisana maty sa tamin'ny mois de juin teo iny tsisy moa zany le maty tonga dia natomboka ilay gazon définitif izay manaraka ny fenitry ny FIFA fa tena fanavaozana dia ilay fenitra vaovao ny kianja manara-penitra resantsika hoe ny lohana seza rehetrarehetra zany sarahan'ireny escalier reny dia mety tsika anarana ohatra hoe ny ato amin'ny tribune ambany dia any anarana dia mety mizara 1 jusqu'à 10 izy zany ny loha dia ohatr'izay koa ny tribune ambony l'écran zay anankiroa efa mandeha projecteur io 50 mètres avo be 100 isan'ny projecteur isaky ny pilier anankiray le 400 zany miaraka mitsilo an'ilay stade sy ilay gradin rehetrarehetra mazava zany raha vao mirehatra io raha vao misy zavatra atao tsy isy tsony resaka insécurité dia manaraka ho hitantsika fa hiditra any amin'ny centre de commande tsika. Ny volana novambra any no voalaza ho fahavitany asa rehetra manomboka ny volana septambra ho avy izao kosa ny voalaza ahafahany kianja mandray lalao. Telo no maty 20 ny tranga vaovao izay ny antotanisa mahakasika ny fivoaran'ny valinaretina a Covid-19 izay nivoaka tamin'ny ity androany ity miantarandriana. Tamin'ny fitiliana 12 sy 900 nataony andron'ny zoma fa 12 ny volana jona 3 namoy ny Inde 20 ny tranga vaovao 50 no anatin'ny tranga misy fahasarotana raha toka 13 ny sitra anaraka ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mikasika ny Covid-19 raha ny fitsinjaran'ireo tranga vaovao misy 50
ahitana laharana voalohany ny faritra Analamanga izay nahitana tranga 12 izay mitsinjara tahaka izao: Ambohidratrimo 3, Antananarivo Atsimondrano 3, Antananarivo Avaradrano 1 ary Antananarivo Renivohitra miisa 4. Miantso ny rehetra indrindra ny solombavambahoaka olombotendry sy tompon'andraikitra fanjakana iroso amin'ny fanaovam-bakisiny ny mpitsabo ao anatin'izao ady amin'ny Covid-19 izao. Tokony hipetraka ho modely hatrany izy ireo raha ny fanazavana azo Evrichard. Ray volana mahery aty aoriana nanomboana ny fanaovam-bakisiny ara-pomba ofisialy ny volome. Mbola misy amin'ny solombavambahoaka olombotendry sy tompon'andraiki-panjakana no tsy niroso tamin'izay hatreto. Izy ireo izay tokony ho lohalaharana ka hipetraka ho modely amin'ny fanaovam-bakisiny ho fanitanana ny rehetra. Nivony anteny mera-pirenena aloha mbola tsy voafaritra mazava tsara le isan'le député sy ny mpiasa nanao vaksiny. Satria ireo député ireo zany dia sasany efa nanao any amin'ny circonscription misy anazy. Sasany soratra anarana teto anivony anteny mera-pirenena. Premier responsable ny fahasalamana eto amin'ny anteny mera-pirenena zany dia mbola manentana hatrany ireo solombavambahoaka zay mbola tsy vita mba hanao vaksiny. Fa mampiasa ny fahasalamana ny tena zany dia nanao zay na hitam-boky hitam-pirenena nanao vaksiny voalohany mba hitaritana ireo namana zay misalasala anaovana fanaovam-vaksiny. Namafisy ny mpitsabo miandraikitra voalohany lafo ny fahasalamana ho an'ny solombavambahoaka sy ny mpiasa rehetra eny anivony anteny mera-pirenena fa fanafody toy ny rehetra ny vaksiny. Tsy tokony ampiahotra arak'izany mety ofisina tsy fahatombanana vitsy ateraka ny fanaovam-vaksiny amin'ny toe-batana. Ohatran'izay koa ny vaccin. Vaccin fanafody io mety hisy réaction zay n'olo tsy azaka azy fa tsy zany tsy atahorana hanao an'le vaksiny. Ohatran'ny vaksiny rehetrarehetra io, BCG, ohatran'ny DT-coque, tétanos, ohatran'ireny ihany io. Mety hisy réaction vaccinale 2 jours, premier jour mety hisy zay fa mihinana paracétamol dia afaka zay. Sauf les cas grave zany ohatra hoe manao choc anaphylactique après une injection, zay ny anaovana surveillance mandritra ny 15 minutes. So dia anao choc anaphylactique zay misy zay cas zay zany. Fa hatreto aloha mbola tsy nisy teto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy ny fanaovam-bakisiny no miantoka ny fahasalamany rehetra anatin'izao ady amin'ny Covid-19 izao. Ahafahana manapaka haingana ny fianaka ny valinaretina ihany koa ny fitombony olona vita vaksiny ka ahafahana mivoaka haingana anatin'ny krizy ara-pahasalamana hoy ny fanazavana hatrany. Tontolon'ny fahasalamana izay hatrany dia manaitry ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny fianakavian'ny mpisehatra lavina nandritra ny fanatotosany ny asany ny mitsangana ary tanora. Zava-dehibe ny vitan'izy ireo tamin'ny mpiarabelona ka miendry mpiderana sy tokony hojerena manokana fa nampanazavana. Eto izahay fikambanana MRT dia mitondra teny fampiononana ho an'ireo izay namoy havana aman-tsakaiza. Tsy adino kosa nefa ny makaherana ireo mpitsabo rehetra izay namoy mpiara-miasa satria ratra lehibe sarotra sy tranona izany. Farany fatsikely indrindra dia miangavy ny mpitondra izahay mba hijery akaiky ny momba ireo mpiasan'ny fahasalamana, indrindra ireo fianakavian'ny mpiasan'ny fahasalamana izay lavo nandritra izay valanaretina izao noho ny famondrina ny ainy hafa. Manentana antsika vahoaka malagasy rehetra hatrany ny fikambanana MRT mba hitandrina sy hanajy ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Tafiditra laharana faharoa amin'ireo firenena roapolo nandray anjara tamin'ny fifaninana hira iadina amin'ny Covid-19 i Madagasikara amin'ny alalan'ny hira izay noforonin'ny Larry Priska nasongadina tao anatin'ny izay ny CVO sy ny mamalagasy hoy izy Gaëtan Andreslavo. Matetika ny tanana ampiasa savony raha tsy maintsy voka ny trano azadino ny arotava azao ny elanelana ray metatra ianyo ray metatra ianyo ray metatra ianyo. Alaviro ny coronavirus io ny lohatenin'ity hira fanitanana iadina amin'ny fianaky ny Covid-19 noforoniny Larry Priska ity. Navadika ho teny anglisy io hira io ka nandraisana anjara tamin'ny fifaninanana album de Flatine Radio ao Afrika Atsimo. Nazo ny larana faharoa amin'ireo firenena misy roapolo nandray anjara i Madagasikara. Foronina teto moa zany dia navadiko version anglaise nalefatsika tany Afrika Atsimo
ho atao faninanana mba momba ny fanentanana amin'ny fiarovana amin'ny Covid-19 dia faly fa sélectionné tao anatin'ny ireo maromaro 20 moa zany no voafantany dia tsika tafiditra ao anatin'le premier album dia maharavoravo. Isan'ny nasongadina tao anatin'ilay hira ankoatra ny fanentanana amin'ireo fepetra sakana ny CVO raha ny fanazavany hatrany izany hoe fanandratana ny mahamalagasy ka izao nahitana vokatra tsara izao. Naklasaiko be dia be mihitsy zany hoe fanandratana avo ny vita malagasy fa tsika koa dia mahavita ary mampanabe ny tenanay mpampianatra doia hoe tsy tokony ho adidiny Andriamatoa Filoha ny République rery na ny ministère ny fahasalamana ny manentana ny olona hiaro tena amin'io sy mba tsy hamindra amin'ny olona koa fa dia hoe didiny manam-panahy rehetrarehetra. Dia zaho moa tia faninanana raha teo hatramin'izay ary matetika dia tafiditra ao anatin'le mba roa voalohany dia hoe ndeha mbanandrana indray dia tafita tokoa kay ny hafatra dia isorana ny tompo. Mpampianatra teny anglisy Larry Priska ankehitriny na dia tsy malaza tsy fantatry ny be sy ny maro azy mpanakanto mpamorona sy mpanoratra ihany koa izy ary mihira efa niara-ny hira tamin'ny mpanakanto andrarezina toa ny Dedes Raindimby Solo Asambarana sy Jean Emilien tsy tokony salasala aneo ny talenta ananany ny olona iray hoy izy indrindra ireo tanora malagasy. Omena fatra miisa dimanjato tapitrisa ho an'ireo firenena 12 manana fidiram-bola ambany sy ho an'ny vondrona afrikanina États-Unis raha nambaran'ny filoha amerikanina Joe Biden ho tonga amin'ireo firenena ireo mialohan'ny farantaona 2024 ny fatra ronjato tapitrisa amin'izany tanjona no fanampiana ireo firenena manitra maneran-tany izay tokony azo vaksiny. Mahakasika ny États-Unis izay hatrany dia olana maro no sedraina amin'ny fanatanterahana tetikasa indrindra ho an'ny tanora. Entina boroborobona izany misokatra ny fifaninanana azahoana famatsim-bola avy amin'ny masivoan'ny États-Unis eto Madagasikara ho an'ireo tetikasa madinika. Abraham Randriamana. Zava-dehibe ny fanomezana sehatra ny famoronana tetikasa indrindra ho an'ireo tanora manoloana io nisokatra nanomboka ny 17 ny volana May lasa teo ny fifaninanana azahoana famatsim-bola avy amin'ny masivoan'ny États-Unis eto Madagasikara ho an'ny tetikasa madinika. Miisa roa ireo tetikasa hisitraka famatsim-bola amin'izany ary misokatra ho an'ny olon-tsotra sy fikambanana tsy miankina samihafa ny fifaninanana. Fepetra takina amin'izany ny fametrahana tetikasa fampandrosoana eny fotony sy mitondra fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny mponina. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny fangararahana amin'ny fahaiza-mitantana sy ny fitantanana mahatra ny arena voajanahary. Isan'ireo nisitraka ny famatsim-bola izay mitentina $7,705 ny taona 2024 ny fikambanana ankizy tamin'ny alalan'ny tetikasa biblioteka mobile. Ny bibliobus zany dia mitondra ny boky eny amin'ny enfant de rue ny ankizy eny an-dalambe. Tanjona zany dia tena izay hoe fitondrana ny boky, fampahafantarana sy initiation ny famakiana boky eny amin'ny enfant de rue. Misy ny tena mbola tsy mahay mamaky boky mihitsy dia misy boky natokana ho an'ireny ankizy ireny atao izay hivoaran'ny ankizy anatao famakiana boky. Paikady ahafahana miroso amin'ny fanatrarana ny fampandrosoana sy ny fampivelarana ny sehatry ny ara-tsosialy ny fametrahana tetikasa toy ny tetikasa madinika. Sakana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ny tsy fisian'ny fampahafantarana ireo dingana raina amin'izany. Eo ihany koa ny tsy fampiny tosika raha ny fanazavana. Ilain'ny tanora angambany mba ahafahany mampiroborobo ny tetikasa dia fanohanana voalohany indrindra eo ny ara-bola fa ny tena ilaina koa tsy ara-bola fa tena parrainage mihitsy ny tena tsara indrindra satria tsy ny vola hery ny ilaina fa misy koa ny fahaiza-manao, eo koa ny soutien atao hoe soutien psychologique angamba ny tenenana anazy. Amin'izao izy efa manomboka mibetsaka indrindrandrindra amin'ireo karazana fikambanana be dia be zao efa misy entrepreneuriat mo ataoko hoe resaka fahavononana koa ngamba ny tena mila entanina amin'ny tanora.
Ifarina ny faha-12 jona ho avy izao ny faim-potoana fandraisana anjara ho an'ny tetikasa mitondra fampandrosoana eny fotony. Raha toka ifarana ny 30 jona izao kosa ny fandraisana anjara mikasika ny tetikasa fampiroboroboana ny fangararahana sy ny fahaiza-mitantana. Namoaka fanambarana fanairana ny fikambanana ben'ny mpianatra eo anivon'ny Universitén'ny Toliara omaly manoloana ny tsy famahana ny olana sedrain'ireo mpianatra pikaroka. Nambaran'izy ireo fa tsy nisy ny fahamatorana ny fanarana izay nataon'ny mpianatra sy ny tompona ndraiky mpanjakana voakasika ny raharaha ny université ny fa 17 ny volana febroary lasa teo. Manoloana io manome 27 ora manomboka omaly ijerena vahaolana momba izany izy ireo. Manohitra ny fitrandrana terrara ao Apasindava distrikany Ambanja ireo fikambanana tsy miankina ao Nosbe ankehitriny. Manay ny fiantraikany ratsy entin'ny fitrandrana amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny mponina izy ireo. Abraham Randriamanana. Manoloana ny fitrandrana terrara kasain'ny orinasa vahiny iray ho tanteraina ao Apasindava distrikany Ambanja nanao fanambarana ny amin'ny fanoherana ny fanatanterahana izany ireo fikambanana tsy miankina Nosbe. Aina hiteraka voka-dratsy ho an'ny tontolo iainana sy ny antom-piveloman'ireo mponina ny fisian'ny fitrandrana raha ny nambaran'izy ireo. 100 km miala izy zegny tsy maintsy matreky ny voka-dratsy. Ary zay Nosbe zay voalohany zegny antrehany zegny. Io maty loko agnaty ranomasina io. Ahitany vlomanay. Tsy ho isy touriste andeha mety satria ho maiky tanay fa tanay tsara io. Ary iara malala fa aty Nosbe zay fa tsisy fitadiavam-bola hafa ankoatrany agnaty ranomasy sy ilay touriste. Mety manimba tontolo iainana tanteraka zegny izy. Mety mamono biby isan-karazany ary mety koa zegny mitariky fa maiky be zegny tanàna ary mety tsy ampisy hasatsika zegny. Tsy aivina, efa nisy ny hetsika fanoherana ity fitrandrana ity no tanterahin'ireo mponina teny fotony ny volana febroary lasa teo. Arak'izany, miantso ny tompona andraikitra hijery vahaolana manoloana ny fitrandrana terrara ka saina tao Apasindava distrikany Ambanja ireto fikambanana tsy miankina Nosbe ireto. Miakatra kosa ny tahan'ireo olona voan'ny tazomoka ho amin'ny faritra Zava tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taona lasa. Ezaka goavana arak'izany no amingorana izany ary afaka volana vitsivitsy dia isy ny fizarana lay misy sodomoka maimaim-poana any toerana fanadina. Raha ny antotanisa azo tamin'ny 3 volana voalohany ho an'ireo marary ny tazomoka tamin'ity taona 2024 ity ho an'ny faritra Sava manokana dia tafiakatra hatrany amin'ny 4,790. Taremarika izay hita fa niakatra hatrany amin'ny 7,700 raha oharina tamin'ny taondasa. Hatreto mbola ny 4,700 ny mponina ihany no manana ny lay misy odomoka. Ny fiakaran'ny maripana no isan'ny maripamantarana iray hitarafy fanahy izany eo amin'ny vatan'olombelona izay misy fitoviana ihany koa eo amin'ny trangana coronavirus. Ny hafanana rehetra dia tsy voatery tazomoka nefa ny ao anatin'ny Covid zany izay valanaretina malaza amin'izao dia misy ny soratra retina koa ao anatin'ny hafanana zay ny ilantsika ireny thermoflash ireny hijerena ny hafanana mety hafanana ny tazomokana io nefa dia efa anatin'ny aiaintsika ary izay indrindra no mila arahana maso ny olona misy olana amin'ny hafanana sy toe-pahasalamana tsy azoazo zay anentanan'ny olona tokony anatina tompo-pahasalamana. Ezaka maro ny efa natomboky ny ministeran'ny fahasalamana namongorana ny tazomoka. Tsikaritra nefa maro ireo mampiasa izany amin'ny fitadiavam-bola ary niteraka voka-dratsy teo amin'ny tontolo manodidina azy. Tsapa ihany koa fa tsy tonga teny amin'ireny olona tena marefo hisitraka ny fahazoana izany ny ankamaroan'ireo lay izay misy odomoka. Izao no antony nanaovana ny atrikasa ametrana ny paikady vaovao sy nandresen-dahatra ireo tompon'andraikitra isan-tokony eo anivon'ny faritra. Asan'arety manahirina izy ity satria na ny viavy be voka raha tsy mitandro amin'ny pitomoko zay araka ilay voalaza teo dia mety misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ny zaza ao ankibo entany zay antsika jiaby indrindra antsika tompon'andraikitra mba hagnentina ny vahoaka akaiky antsika agny mba tsy ho atao zavatra hafa zay le ho azontsika. Tanjona kendrena manomboka izao ny fampiakarana ho 5,20 ka hatramin'ny 7,100 ny tany fananany olona ny ilay misy odomoka. Hamafisina manaraka izany ny fandraisana andraikitra eo amin'ireo olona toteny sy mpitarika. Hamafisina ihany koa
ny fanaraha-maso mandritra ny fotoana izarana maimaim-pona n'ilay misy odomoka izay ho tanterana afaka volana vitsy ao amin'ny faritra Sava. Asa tena maro no voateran'ny forona sy lasa miroborobo fantatra ataoriana fotoana izay nisian'ny valinaretina Covid-19. Isan'izany ny asa fanaterana entana ny service de livraison. Makasika izay indray ny entina aminao anatin'ny fandaharana alalino rapitso amin'ny 7 arivo arahoarany somily amin'izay. Nampiova zavatra maro ny fisian'ny valinaretina Covid-19, asa maro no tsy maintsy nijanona, asa tena maromaro kosa no voaterin'ny forona, misy ihany koa ny asa lasa ny roborobo sy ny velatra amin'ny sehatra maro nanaraka izany. Asa efa tsy zoviana amin'ny maro, ny asa fanaterana entana na ny livraison. Tao anatin'ny herintaona mahery nisian'ny Covid-19 teto Madagasikara, miroborobo izay sehatra asa izay, ary olona maro no nisafidy miditra amin'izay sehatra izay. Isan'izany heriniaina, livreur na mpanatitra entana no asany. Miasa teny izy ary vokatry ny Covid-19 no nahatonga azy tsy maintsy nitady asa hafa. Manao livraison, izany hoe maka entana avy any amina fournisseur dia manatitra an'iny any amina client. Tena marina aloha ilay izy, tsy hoe tena hoe safidy hoe ho atao izay ilay asan'ilay livreur fa za tia mandeha bisikileta dia misy asa tena iandraiketako fa noho n'ilay ara-pahasalamana amin'ilay Covid-19 dia niantona kely amin'ny resaka fikatoana frontière dia tsy maintsy natao aloha izay misy hoe au lieu de hipetraka fotsiny ao an-trano nefa tena mba tia mitondra bisikileta ihany dia ohatrany hoe mba balady paye zany ilay izy no tena maro. Tamin'ny voalohany aloha somary nanahirakirana satria le mamolaka tena fo maraina rehefa zatra vacances lava be fa rehefa taty ariana amin'izay ohatrany androany zao amin'ny maraina dia efa miainga ao an-trano mandeha manatitra entan'olona teny avy teny dia tsy olana tsony ilay izy rehefa ataonao ohatrany hoe plaisir koa ilay manao an'ilay izy. Toy ireo asa rehetra mahavelona ny asana fanaterana entana, rano fanazavana na asa tena aza miankina betsaka amin'ny komandin'ny mpivarotra no isian'ny asa. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitotosaina androany tany Royaume-Uni ny andro faharoa amin'ny fionan'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny G7. Teboka nyresana izany ny fanarenana ara-toekarena noho ny valinaretina Covid-19. Fanandina. Any Royaume-Uni nitoy androany ny fionana tampon'ireo firenena mpikambana anatin'ny G7, nivoatra nandritra izany ny mikasika ny fanarenana ara-toekarena maneran-tany, eo ihany koa ny fijerena vahaolana maharitra hisorohana ny fianaky ny valinaretina Covid-19. Nodinina nandritra ity fionan'ny G7 ity ny fandrafetana paikady iomanana amin'ny fiatrehana ny valinaretina maneran-tany ho amin'ny ho avy. Isan'izany ny vahaolana amin'ny fijerena vaksiny fanefitra ny valinaretina sy ny fametrana ny protocole sanitaire ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny alalan'ny fanavaozana ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé nanomboka omaly ary farana rahampitso ny fionana tapo ny faha-17 an'ny G7 totosaina ny Royaume-Uni. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity andro andeha ankatrano nanaraka izany soafa tsara tompoko. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.